aminareo fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aoka ivelatra mpamasika ary ny salamo 420 hatramin'ny 5. Dia sika avana iary itsangana idera sy amivonahitra n'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Iarahantsika mamaky ny salamo aminaran'ny Tompo manao hoe: An Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy. Fa izy nanorana azy tambony ranomasina, tambony rano nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehovah, ary iza no hitoetra eo amin'ny fitoerany masina, izay madio tana sy mahitsy fo, izay tsy mananatra ny fanahiny eo amin'ny laingana mianina amitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarina avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Amen. Aokisika hivavaka. Midera sy mamy voninahitra anao zahay, ry Andriamanitra tsy toa, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fitahiana fiaino avy aminao no mahavelonay nanay, ary izao ienanao zao le vaovao isa-maraina. Natratray ty volana 10 amin'ny taona ity zahay, ary manana fotoana azahoana miona aminao indray eto amin'ny tempolo masina. Sotranao zahay, fa tsy ny fahafatesana tambin'ny ota no nihatra taminay, fa mirampo mahatoky tao amin'ny Kristy no nasehonao, ary nitaomanao anaiky avoataona ho ito an-tranonao ankehitriny. Aoka renao Tompo, iseho amin'ny voninahitrao, fa iekena eo anatrehanao ny fahalemenay rehetra, ary angatanay famirampo aminao izay rehetra tsy araka ny sitraponao ninninona nataonay. Ampitomboy Tompo ny finoana ianao amin'izao fanompona tanterahana izao, dia hiavao indray zahay, ary dia hitombo ka ho vokatra ho an'ny fanjakanao, sady ho mpamory ny vokatra ho amin'ny fanjakanao. Miraha eto aminay ary Andriamanitra io karakofo ny asan'ny fanahy masina, ny fampompivavahana tanterahanay, dia hahazonay aina vao indray amin'ny fanekenanao ho Tompo sy Andriamanitra izao fotoana izao. Ho anao ary ny dera ny laza ny voninahitra, ry Tompo mandrakizay mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havana. Aokisika hivavaka. Tompo, tario amin'ny asan'ny fanahy masina izay raha iain'ny teninao ankehitriny. Sokafo ny fonay, ary asa ao anatinay ny fanahinao ka hahatonga anay handray fampianarana, aina vao, fiavaozana sy fahazavana, ary fahavonona ho amin'ny asanao Andriamanitra. Dia ny fonay Tompo ho masaka ny teninao, sady ho fonenanao Andriamanitra noho ny teninao izay ho renisinay. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Asan'ny apôstôly toko 5, 19 hatramin'ny 20. Zay no mofinaina amin'ity andro voalohany amin'ny volana Oktobra ity. Asan'ny apôstôly toko 5, 19 hatramin'ny 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny, nivarotra tany, ka nanafenana ho azy ny vola vidiny, ary ny vavy koa nahalala izany. Dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary Petera, dia Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao andanga amin'ny fanahy masina, ka hanafina ny vola sasany vidiny tany. Fony tsy mbola namidy, tsy hanao ihany va izy, ary rehefa namidy, tsy hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no misainy izany tamponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary ny Ananiasy no nandray izany teny izany, dia nikarapoka ka afaka ny ainy. Dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandray izany. Dia nitsangana ny zatovo, dia nofonosiny nafaty ka nety nivoaka dia nalevony. Ary rehefa afaka tokony ho ora 3, dia niditra koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjo teo. Ary Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va ny vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny izany ihany. Ary Petera taminy,
nahoana ianareo no maray tetika hakafanahany fanahiny tompo, indro ambaravarana ny tongotra inandevina ny vadinao, ary hitondranao ivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo anolohan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy, ka afaka ny ainy. Ary anitra ny zatovo dia hitany fa maty ary netiny navoaka ka nalevony teo anilany lahy. Dia rakitahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandray izany. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ampitomboinao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amin'ny fandrenesana indray ny tenin'Andriamanitra ho azavaina izao. Tantara ny Ananiasy sy Safira, izay no eto ambany masontsika. Mampatsiaro ahy fotoana iray lehibe ty dia ny taona 1770. Raha namarana ny fianarana teny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina, dia niverimberina mandrakariva teo ambany maso ty teny ty, satria ny lahatsoratra fahamaranana dia ny 4 manomboka amin'ny 9:230, ary tena mifandray amin'ny 5 ty zany. Saingy izao hatramin'izany fotoana zany dia mbola marina mandraka ankehitriny le voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raiki-tahotra izay mandre izany. Tsika mantsy mamaky dia tsy afaka tao an-tsaina mihitsy le zavatra niseho. Ny fiangonana mantsy raha vakina tokoa ny 9:230 hatramin'ny 7:30 amin'ny 4 dia nanana fifanekena ny fiangonana. Fifanekena. Rehefa nyray toerana izy ireo dia tsisy nanonona ny fananana ho azy avy, fa tonga fananana iombonana. Le lazaina koa ankehitriny hoe fananan'ny apôstôly. Ka raha misy vokatra avy amin'izany fananana izany dia imbona ny fiangonana manontolo. Ao amin'ny 7:30 ary dia 4 dia misy hoe Josefa izay ataony zanaky ny fananarana nivarotra ny sahany ary netiny ny vola vidiny ka napetrany teo amin'ny tongotriny anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Tena fanaon'ny fiangonana zany io. Ny nampiavaka ny tenin'Andriamanitra kosa izay novakinandroany ry havana dia izao, le fanahin'ny tompo tao amin'ny apôstôly, mahafantatra ny zavatra rehetra. Tsy vinavina io, fa mahafantatra izy. Ny tranga mantseto dia manio fa hatramin'izay mety ho singany indrindra amin'ny vola aza dia fantatry ny apôstôly. Petera moa ny voalaza eto. Ny fizotry ny tranga dia nivarotra izy mivady na nafenany ny vola mba ho ampiasainy manokana, dia natolony ny sisa teo amin'ny fiangonana. Zay le nosokajiana hoe nandanga tamin'Andriamanitra na nandanga tamin'ny fanahy masina. Misy lesona roa ho antsika amin'izao tantara sy tranga izao androany. Ny voalohany dia hoe rehefa ao amin'ny fiangonana ny fifandraisana dia mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fifandraisana dia mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Le hoe fifandraisana tia nambara eto dia izao: zay rehetra serasera rehetra, na amin'ny fiaraha-miasa, na amin'ny fiaraha-miaina, na amin'ny fifampitsimbinana, na amin'ny fifampitarainana, dia mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa ao amin'ny fiangonana. Na misy aza zay verina hoe zo ho an'ny tsirairay, dia mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ary teto amin'ity fiangonana voalohany tao Jerosalema ity, tamin'izao fiangonana izao, dia nanana fifanekena izy, zany hoe tafiditra ho toy ilay fifamatoran'ny sitrapon'Andriamanitra koa ny fifamatoran'ny fiangonana amin'ny fifanekena nataony. Ny olana mantsy dia izao terak'ilay fifanekena.
naharitra andro vavaka teo amin'ny toerana ray ny mpino rehetra. Ny ena ny fotoana hiasana ka ny hanina tao satria no heverina fa ho avy tsy ho ela ny tompo, dia nadikany hoe ho avy aingana sy ny ho avy tampoka, dia tsy nanana fivelomana matotra ary ny anahantra ny fiangonana. Izay no niteraka n'le fifanekena hoe andeha ny fananantsika dia atolotsika ka iarahantsika manana sy iarahantsika mampiasa. Rehefa fanekena natao dia tazonina Andriamanitra eo amin'izay nanaovana azy, satria ny fiangonana dia sehatra iasan'Andriamanitra, ary iasan'Andriamanitra ho an'ny olona dia ireo olon'Andriamanitra izay mino sady resy lahatra, dia raisin'Andriamanitra ho fifanekena atao aminy koa ny fifanekena ataon'ny fiangonana na ny mpino miombona ao anatin'ny fiangonana. Io le manamarina ny fanekem-ponon'ny jiosy atraminy sy ny tantara-pamonjena dia ny hoe Andriamanitra iray, tompony ny firenena miombona ho iray eo amin'ny tempoly iray. Milaza ny maha iray ny fiangonana, iray Andriamanitra ary iray ny finoana. Rehefa tsy tanteraka izay fifandraisana izay mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay, dia misy ny zavatra miseho. Tamin'ity trangany seho ty ry havana dia tahotra sy fahatairana no nitera-doza ho any Ananiasy sy Safira. Tsy hoe manao fagagana akory Petera ka voatreromina voateneniny dia mikaraboka dia maty, fa ilay zavatra neverina ho tsisy mahalala mihitsy, neverina ho tompontsoa ny tena manokana, neverina ho fahasoavana tsy hitany rehetra fa an'ny tena ihany. Izay no nahariaran'ny apôstôly teo anatrehan'ny fiangonana. Dia fantatsika ihany raha misy fahatairana na mizahatra tsy ampozina miseho tapoka, indrindra fa zava-mavesatra sady maharary, mahamenatra, manala-baraka, dia amin'ireny le ataony hoe ankehitriny hoe miakatra ny tosi-dra, natapaka ny lalan-dra, dia mitovitovy amin'izany no zavaniseho niatra tamin'ny Ananiasy sy Safira, satria tsy notazoniny ilay fifanekena izay mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra hitondran'Andriamanitra ny fiangonana, ary aneken'Andriamanitra izay fifanekena atao eo anatrehany. Ny fiainantsika izany rehefa manao fanekena sy fifanekena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, dia aoko ho fantatsika fa mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay fifanekena izay, ka ny fanatanterahana azy no fahasoavana ary ny tsy fanatanterahana azy no fahaverezana. Ny lesona faharoa dia ny hoe maha isan'ny fiangonana ny asa marina, maha isan'ny fiangonana ny asa marina. Be dia be to ny tenin'Andriamanitra maneo ny langa nataony Ananiasy sy Safira amin'ny 2, 2, 7, 5, 5 izay mitory tsy fahamarinana, tsy fahamarinana. Ary ilay tsy fahamarinana voalaza eto dia fandikana ny fifanarahana na ny fifanekena teo amin'ny fiangonana natao teo mason'Andriamanitra ary nentina ho hamasin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tonga mpanara-maso ny fanekena atao eo aminy, eo anatrehany, ao amin'ny fiangonana, ary Andriamanitra no mamaly fity na mahatonga sazy ho an'izay mivadika amin'ny fifanekena teo anatrehany. Ny zavatra mpiseho matetika nefa ry havana dia mailaka be, haingana be ny fifanekena atao eo anatrehan'Andriamanitra, na ny fifanekena atao amin'Andriamanitra na ny fifanekena atao eo anatrehan'Andriamanitra.
Ny malagasy ary moa manan'izay fomba fiteny zay rehefa lazaina hoe tsy mandainga ka teana mary tena dia miteny an'ilay voambolana hoe tena mariny eo anatrehan'Andriamanitra e. Misy fisainana manaiky ho hamarinina Andriamanitra, fisainana manaiky hijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona, zany hoe Andriamanitra indray ny vavolombelona. Eo amin'izany fiainana sy fisainana izany. Ry havana malala, ny asa marina dia mahaisan'ny fiangonana ary ilaina ny manatanteraka sy miaina ny asa marina ao anatin'ny fiangonana. Raha tsy tanisitsika afa-tsy karazana fanekena sy fanekena vitsivitsy atao amin'ny fiangonana, manomboka eo amin'ny batisa, mandroso mankeo amin'ny mahampandrefanasany tompo, ny mahadekona sy ireo fanolorana tena samihafa, ny mahatompona andraikitra ny fidianana sy nametrahana amin'ny andraikitra samihafa, misy fanekena sy fifanekena eo. Ny takina zany fifanekena zany dia asa marina, fizay ny mahaisan'ny fiangonana, ary ny mahaisan'ny fiangonana no ahafahana mandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Any ivelan'ny fiangonana dia tsy manana fahasoavana ho zarain'Andriamanitra, satria ny mahafiangonana dia ny finoana sy fanekenan'i Kristy ho tompo sy mpamonjy. Tena hivavaka sa hanaraka ny kristianina rehefa miroso eo anivon'ny mahafiangonana? Hivavaka sa hanaraka? Le mivavaka masy dia manolo tena ary manaiky izay fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Ny manaraka kosa dia ny mandray anjara arak'izay ahavitana azy, na tanteraka na sy tanteraka ilay atao. Ny ombona sa hitazatazana no mahatonga ny mpino anankiray na ataon'ny mpino anankiray ao anatin'ny fiangonana. Fa raha mpiombona izy dia mandray ny asa sy ny anjara feno ka handray ny valim-potisy ny fahasoavana feno. Fa raha mpitazatazana fotsiny izy dia sady tsy manana anjara tanteraka no tsy manana anjara fahasoavana raisina avy amin'ny tompo. Fa ny vokatra dia tena ho sarotra ny azo izany raha tsy finoana no andehanana. Fa mahafaly ny maharaka na mafy aza ny manaraka fifanekena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny maharaka ny fanekena eo anatrehan'Andriamanitra no mahampandresy, ary tsy mpandresy fotsiny fa mpandova fenina mandrakizay. Amin'izao volana oktobra zao isika dia mandinika ny lohevitra vaovao indray amin'ity volana ity. Tsy inona zany lohevitra zany fa ny asa zay takian'Andriamanitra amintsika, mamory vokatra ho an'ny tompo. Asa takian'Andriamanitra mamory vokatra ho an'ny tompo, ary ho vokatra voalohany dia isika izany. Raha tsy vitantsika ny mitonina sy miseho ary mamokatra sy mivokatra ho an'Andriamanitra, sarotra ho amintsika ny mamory vokatra hafa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra dia nanafatra amintsika ka ho tadiditsika indray an'io tontolo fa ao amin'ny fiangonana ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny fifandraisana misy rehetra dia mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary mahaisan'ny fiangonana ny asa marina zay andraisana valim-potia sy amorina vokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Aoko sika hivavaka. Tompo, sotranao zay no ny teninao, mampianatra anay, fa na dia tantara aza no tanysaina amin'ny soratra masina dia lesona sy fiainana no aterak'izany. Manamafy ny fifanekena eo anatrehanao satria fantatray fa vokatsoa sy fiainana ary fahasoavana ny manaiky ny teninao. Fantatray fa ao amin'ny fanekena tokoa ny teninao Andriamanitro dia mahatonga anay ho isan'izay mandray fitahiana mahaisan'ny fiangonana, satria ny teninao no mitarika anay ho amin'ny asa marina sy ny asa tsara.
makivaky ty andro ty ary izahay. Dia aoka ho apatsaivo ny fanahy masina isa-tsegony isa-minitra fa hitakina asa marina sy asa masina izahay. Ary ny sitraponao dia sady miambina anay no manampy anay hanakaiky anao mandrakariva. Vavaka izay Tompo, miatrika ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenenay. Ianao le naniraka ny fiangonana ho mpampatsiahan Jehova hoe ianareo izay mpampatsiahan Jehova aza mangina ary aza mitsahatra mandra-panao an Jerosalema ho mafiorina. Dia horeno Tompo ny fiainan'ny malagasy mba hanana izay antenaina tsy amin'ny zava misy ety an-tany izay mamatotra sy mangeja ihany, fa amin'ny fanantenana aminao Andriamanitra ka hifehezanao ny fiainanay amin'izao fiainanay izao. Ampitomboy ny finoanay mba hitana ny fifanaikena mandrakariva eo anatrenao, ary terizo izahay ka tsy hisaraka aminao fa hatateraka ny asa masina sy asa marina satria anao Andriamanitra no miara-dalana aminay. Tononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesoa, ilay nampianatra vavaka manao hoe rainay ao izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny anina saza ao aminay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hiry ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny avana nitsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Andriamanitry ny fiadanana ne hahamasina anareo samy ho tanteraka ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian' Jesoa Kristy Tompo. Amen. Nipetraha manao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny